Nahazo fankatoavagna telo taona indray ny lycée adventiste Antsiranana taorian'ny tombona na ny évaluation izay natao ny efatra ambin'ny folo hatramin'ny 12 Jolay lasa igny. Feno ny fepetra takegna afahagna milaza azy ho sekoly miankina eo anivon'ny fivelonam-be ny fiangonana adventiste maneran-tany na accréditation hoy nambarany Rawely Arjao départementan'ny fanabeazana adventiste ato amin'ny ranomasimbe Indiana. Ny mazava-dehibe ity fanaovana tombana ity dia ny mba ahafahana mandrefy ny ezaka ataony mifanaraka amin'ny fenitra tahaky ny fiangonana adventiste maneran-tany ka ny lafy ny ara-panahy ny fomba fitantanany raharahany sekoly ny lafy ny arabola ny fotodrafitrasany sekoly ary ny fifandraisana amin'ny any ivelany dia isan'ireo fepetra 12 izay nanaovana tombana ity sekoly adventiste Antsiranana ity. Ny mazava-dehibe aloha ny anaovana an'izay dia ny mba ahafahana mandrefy ny ezaka ataon'ny sekoly mifanaraka amin'ireo fenitra takiny ny fiangonana adventiste maneran-tany. Ary zany dia mba sady ho voninahitran'Andriamanitra ny fitahiana ho an'ireo mpianatra beazina eto. Navy izy ireo amin'ny antsiprina izy 12 fa raha fehezina zany ireo zavatra nojerena no tombanana ireo eo lafy ny ara-panahy. Manahoana ny fitaizana ara-panahy eto amin'ity sekoly ity amin'ny mahasekoly mpinoana azy. Ny faharoa dia eo amin'ny fitantanan-draharaha ny sekoly. Fitantanan-draharaha ny sekoly, manahoana ny fitantanan-draharaha ny sekoly, ny administration ny sekoly izay. Ny fahatelo lehibe dia amin'ny lafy ny ara-bola. Manahoana ny fitantanam-bola eto amin'ny sekoly, manahoana ny fahasalamana ara-bola ny sekoly izany. Lohahevitra manaraka izay tena lehibe amin'io dia mikasika ny mpampianatra. Momba ny mpampianatra, ny kalitaon'ny mpampianatra eto, ny fomba fiasan'ny mpampianatra eto no jerena izay. Ny zavatra hafa no tombana amin'io ao anatin'ireo fenitra 12 ireo anisan'ny lehibe amin'io dia ny fotodrafitrasan'ny sekoly. Manahoana ny fotodrafitrasan'ny sekoly, manaja ny fenitra ve, manaja ny lalàna apetraky ny fanjakana ve, tsara ve, ny efitrano fianarana, ny kianja filalaovana sy ny rehetrarehetra jerena izany. Ary ny zavatra farany anisan'ny lohahevitra lehibe dia eo amin'ny fifandraisana amin'ny anivelany. Manahoana ny fifandraisana sekoly amin'ny anivelany fiarahamonina, sampanaram-panjakana, fifandraisana amin'ny fiangonana, fifandraisana amin'ny ray aman-dreny. Ireo zany le zavatra nitombanana nandritra an'izay roandro izay. Velim-pisaorana araka izany ireo mpampianatra rehetra ao amin'ny lycée adventiste Antsiranana ary vonona ny hanao ny ezaka rehetra izay entigny hanatsarana ny asa eo anivon'ny sekoly adventiste izy ireo araka ny fagnazavana nataon'ny Keby Babilasy izay nisolitena ny mpampianatra rehetra. Satria lehibe dia tsy tsara raha ohatra ny azonao miegny fa nitokotohizy mba na farafaratsy zegny mba voatazony le izy fa ny miakatra amin'ny tsaratsara kokoa zegny no objectif. Natao moa zegny le déclaration zegny le mbola voatazona eo zegny dia tegna faly ny fo ary misaotra nareo jiaby. Nanao tombana zegny izay fahendrena moa zegny androsoana izy ity zegny tanjo tsaratsara trany asan'Andriamanitra izy ity asa fahendrena atao aty dia androso zegny agnatin'ny fo aty leo androsana amin'ny tsaratsara resiny ampotokoa ny recommandation zay natao tio ary jerena tsara izy dia Mbola betsaka ny sekoly adventiste tsy accrédité eto Madagasikara hoy ny départementan'ny fanabeazana adventiste ato amin'ny ranomasimbe Indiana ka ny fitsidihana sy ny fampifanana maro samihafa izay ataon'ny départementa eo an-toerana no isan'ny dingana iresoana amin'izany. Mbola maro ireo sekoly adventiste no tsy ao anatin'izay raha mety Madagasikara fa ny atao dia ny manosika ny mampirisika amin'ireo sekoly ireo
hanatratra ny fenitra ahafahana mahazo an'izany accréditation izany. Zany mahatonga ny département ny fanabeazana na avy aty amin'ny fivondronam-be na aty amin'ny fédération Madagasikara Avaratra mitsidika an'ireny sekoly ireny manofana ny mpitantana ny sekoly, manofana ny mpampianatra mba ho tonga eo amin'izay fenitra azahoana ny accréditation. Raha tsy ahibina dia ny taona 2024 no nandalo tombana voalohany idirana ho école accrédité ny lycée adventiste Antsiranana. Ny taona 2024 ny tombana faharoa ary ny taona 2024 ny tombana fahatelo izay hita fa mbola voatazona hatrany ny fepetra ahafahana mitazona azy ho accrédité.